Farimbona fandarana mivokarin'ireo radio mivoiny fandriam-pahalema eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona hita tatoato amin'ny haino manjery ny fifadian-draharaha mikasika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Voalaza ihany koa fa isan'ny fitsapakevim-bahoaka mifanila amin'izany. Miarabanao mpiaino ary mankasitraka anao manaraka izao fandarana farimbona izao izay vokarin'ny coalition des radios ao anatin'ny tetikasa PEV Madagascar na ny prévention contre la violence électorale izay ampitaindreo radio telopolo ao anatin'ny coalition des radios. Ny tsara ho fantatra manodidina fitsapakevim-bahoaka sy ny fampelezan-kevitra mandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka, izany no voaboasantsika ao anatin'ity fandarana ity. Misy mivahina saina tsy izany fa Andriamatoa Rakotondrazaka fanomezana espéré mpampiakaten'ny seni. Miaraba sy makasitraka amin'ny vahiny nanaiky andalo atao ny fandaharana. Miaraba ny mpiaino antsika dia miaraba ihany koa ny fandaharana Farimbona. Cédric Rasoazanak'olona no misahana lafiny teknika ary Nicolas Raoul RCN atao ny fanolorana. Andriamatoa fanomezana afaka ampatsivinao ve ireo dingana sy fanomanana ho amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka sy fitsapakevim-bahoaka ity? Raha ny efa rehintsika nandritra ny fotoana naharitraritra dia hoe fifidianana solombavam-bahoaka ny Madagasikara no toto-saina ny 7 ny volana May. Ny zava-nisy nefa ny vaovao rehintsika zany tamin'ny faraparan'ny herinandro lasa iny dia ho toto-saina amin'ny 7 ny volana May io ihany koa ny fitsapakevim-bahoaka. Ny dikan'izany dia fifidianana sy fitsapakevim-bahoaka no atao ho toto-saina ao anatin'ny vaninandro anankiray, ka ny dingana rahina ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany raha ny fifidianana solombavam-bahoaka efa vitantsika ny fandraisana ny antotan-taratasin'ny platsa-kofidiana, efa fantatry ny rehetra ireo le platsa-kofidiana ireo ny amin'ny fitsapakevim-bahoaka moa dia ny fandresen-dahatra zany ireo le mpifidy no tsy maintsy ho ataony ireo le vondrona zay manana tombotsoa amin'ny safidy zay voaka eo. Ka ny momba ny fampelezan-kevitra zany io no ataontsika hoe anisan'ny goavana satria 30 andro no faharetany fampelezan-kevitra amin'ny fanaovana ny fitsapakevim-bahoaka dia hitantsika amin'izay zany fa tsy niandry ny fahen'ny volana May izay voalaza teo tokony hanombohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka tsika fa lasa aloha zany ny fampelezan-kevitra. Mifandrindra ve ny fanomanana ireo fifidianana roa ireo? Raha vadibadika zany ireo le rijanteny samihafa dia azo lazaina zany fa ara-dalàna ny fanatanterahana ny fitsapakevim-bahoaka satria ny filohan'ny repoblika ao amin'ny filan-kevitry ny minisitra ao zany no anapahana hevitra amin'ny anatanterahana ny fitsapakevim-bahoaka, ary tsy toy ny amin'ny fifidianana zay mahazatra antsika hoe maka hevitra any amin'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana mahakasika ny tety andro anatanterahana ny fifidianana ny filohan'ny repoblika amin'izay fa avy hatrany zany dia manaika ny mpifidy. Ka raha izay lafin'izay zany dia ara-dalàna moa misy ankoa mahazatra antsika hoe rehefa anao fifidianana dia tsy latsaky ny 90 andro milohan'ny anatanterahana ny fifidianana no anaikana ny mpifidy. Dia amin'izao le fitsapakevim-bahoaka zao ihany koa zany tsy mitaky an'izay akory ny lalàna. Ny dikan'izany dia ara-dalàna fa eo amin'ny lafiny fanatanterahana ara-teknika ny fifidianana dia tsy afena aloha fa somary sahirakirana ihany za eo amin'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana satria efa niainga efa nanomboka zany ny fiomanana ny fiatrehantsika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Amin'izao fotoana izao zany rehefa ho tanterahana ny fitsapakevim-bahoaka dia tsy maintsy anota printy ireo le atao hoe imprimé sensible. Eo zany ny bileta tokana, ny fitanana antsoratra, ny fandikana le fiche na ny taratasy zay fandraisana mahakasika ireo le vaton'ny mpifidy, ny vata fandatsaham-bato reny rehetrarehetra reny zany dia tsy maintsy atao tomombana avokoa, nefa le fepotona zany somary teritery dia manao ezaka farak'izay tratra ampitomboana avo atao tsy hoe maro eny mihitsy zany le ezaka eo anivon'ny senia mba hahafahantsika zany mitana sy manatanteraka n'izay voalaza
ny fitsapakevim-bahoaka sy ny fifidianana solombavam-bahoaka ampifadiana ary totosaina ny fafito amby roapolo ny volana May. Amin'ny fotoana fifidianana dia tsy maintsy misy ny fampahafantarana ny vahoaka. Inona ary no atao hoe fampelezan-kevitra ary ara-dalàna ve fampelezan-kevitra rehetra mialohan'ny fotoana? Tonga dia raisitra amin'izay le fanontaniana faharoa zay. Ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana dia tsy ara-dalàna. Ary misy moa zany ny fepetra zay mifanandrify amin'izany fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana zany, ny fitsarana avy-mba lalam-panorenana. Raha iresakitsika zany mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka na ny fitsapakevim-bahoaka dia ny fitsarana avy-mba lalam-panorenana zany no sampam-pitsarana mahefa eo amin'izay le lafin'izay. Ka ambara zany fa tsy azo atao ary mandika ny lalàna ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Inona moa ny atao hoe fampelezan-kevitra? Mazava ny voalaza ny 520 amin'le lalàna fehizoro 7 aotratra valo momba ny fitondrana kapobeny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Ny fampelezan-kevitra zany dia faharitany amin'ny hoe fitambaran'ny raharaha milohan'ny fifidianana na fitsapakevim-bahoaka, mikendry ny fitarihana ny mpifidy, anohana sy ampandany mpilatsaka hofidiana na lisitry ny mpilatsaka hofidiana zany. Ary amin'izao le fitsapakevim-bahoaka zao moa zany dia manohana zany na mampandany safidy anankiray amin'le fitsapakevim-bahoaka. Zay zany natao hoe fampelezan-kevitra raha jerentsika zany ny voalazan'ny lalàna. Ny matetika fotsiny ararotika ihany hoe ny zava-misy dia somary mifangaro zany eo an-tsaintsika le hoe fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana, zay tsy azo atao mihitsy, sy ny pré-campagne indray zany vanim-potoana milohan'le fampelezan-kevitra dia ny atao ao anatin'izay moa zany dia fiomanana amin'le fanaovana ny fampelezan-kevitra. Zany hoe eo zany le araky nambarantsika hoe fanambarana ny filatsahako hofidiana, eo ihany koa zany ny fiomanana sady famorina ny komity mpanohana samihafa ary ny fampahafantarana reo le fandarana asa na ny vinam-piarahamonina. Reny zany dia azo atao tsara. Indrindrindrindra moa zany ny lalànantsika dia manentana reo le mpanao politika mialohan'ny fisokafany ny fampelezan-kevitra dia adidin'ny mpanao politika sy ny atoko politika ny manao an'ilay animation de la vie politique, zany hoe manentana zany ny fiainana politika. Afaka lazainao fantatro ny mpiano antsika ary ve ary eo andinin-dalàna mifehy izay fampelezan-kevitra izay? Lefa nazavaintsika teo moa zany 520 amin'le lalàna 7 aotratra valo no mamaritra ny atao hoe fampelezan-kevitra. Fa rehefa tena irosoantsika io le fampelezan-kevitra io dia ny 7 ao amin'io lalàna fehizoro ihany koa zany dia milaza ireo le pitsopitsony samihafa zay tokony ho tandrovana mba izotra araka ny tokony ho izy ny fampelezan-kevitra zay tanterahana eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara. Misy teboka 10 eo moa zany le voalaza n'io le 520 dia tafiditra ao anatin'izany raha tsy laza fa tsy vitsivitsitsika ny amin'ny hoe fitandrona ny firaisam-pirenena, ny fandalana ny fihavanana eo amin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra, eo ihany koa ny neutralité de l'administration, zany hoe tsy tokony hitsabaka na iandany ny any amin'ny fitantanan-draharaha ampanjakana any, eo ihany koa zany ny fivavahana dia tsy tokony ho ampiasaina ho atao fitaovana zany amina fampelezan-kevitra ao amina tombotsoana kandida. Misy andininy samihafa moa zany, teboka samihafa fa santionany ihany reo le nambarantsika reo. Mialohan'ny hidirana amin'ny tapany manaraka, andeha ho renesitsika fanehoan-kevitry ny olom-pirenena izay tojonay mahakasika izay fitsapakevim-bahoaka izay. Izy ny fitsapakevim-bahoaka amin'ny 17 May ho avy izao. Fantatrao ve hoe inona ny votoatiny izany fitsapakevim-bahoaka izany? Fantatra atao hoe tsy fantatra ihany moa izany satria fanovanany ino moa izany lalam-panorenana sa inona izay. Izay ny fahazahoako anazy. Ohatrany hoe didy rehetrarehetra izany, ohatrany isaka misy filolana zany dia miova foana io. Izay ny fahazahoako anazy. Tena tsy haiko mihitsy. Izay aloha mbola tsy fantatro mihitsy hatramin'izao hoe ahoana ny toanisaka fiaran-domy matapaka nefa ny toakasaka fifidianana député le izy, zay moa le izy. Dina mbola tsy azoko mihitsy hoe tsy fantatro mihitsy hoe inona ny hanaovana le fiaran-domy matapaka. Tsy dia mahafantatra loatra ny momba n'le fitsapakevim-bahoaka amin'ny ataon'io za. Ny votoatin' izay tompoko dia tsy dia tena fantatra satria
mbola tsy nisy fampahafantaran'ny fanjakana zany hoe mpitondra fanjakana hoe inona avy le zavatra ho antaninan'le vahoaka zany. Endra misy efa dia mbola anao zao ara zao no andrenesako sy afantarako an'izao izao. Fa tena mbola tsy nainao izany mihitsiny a. Votoantony zany le resaka hoe tsy fantako. Amin'ny ankapobeny aloha tsy fantatra le votoatin'le fitsapakevim-bahoaka atao a, satria tsy noenoeno mihitsy le izy fa le fifidianana député no malaza, fa tapoka be zany nao amin'ny vahoaka malagasy ara le izy hoe isy fitsapakevim-bahoaka indray miaraka amin'le fifidianana député, dia hita hoe sanganehana le fiarahamonina sy mponina rehetra zany hoe ahoana indray le hoe misy fitsapakevim-bahoaka le izy. Andriamatoa fanomezana, mety hoe avy aiza ireo volana tanterahan'ny kandida amin'ny fampelezan-kevitra ary moa ve izany afaka laniany kandida amin'izay tiany? Ny lalànantsika dia manoritsoritra ao amin'ny 3:7 amin'ilay lalàna 7:24 lalàna fehizoro momba ny fitondrana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Mitanisa zany izy eo hoe avy aiza avy ny famatsim-bola ny fampelezan-kevitra zay eken'ny lalàna. Dia misy ohatra zany azon'ny kandida atao ny mitondra ny anjara brikiny, zany hoe anjara entin'ny mpilatsaka ho fidiana manokana na ny olona manana tombotsoa ho amin'ny safidy, satria tsika miresaka référendum zany eto. Azo ekena ihany koa ny findramam-bola na ny fampisamboram-bola na vatsom-bola azo averina, ny fandraisana anjara ny antoko politika, ny fandraisana anjara ny isam-batan'olona zany hoe mety misy olona olotsotra ao zay manohana ny kandida na manana tombotsoa amin'le safidy amin'ny référendum dia mitondra ny anjara brikiny izy. Eo koa ny fandraisana anjara ny fikambanana, akoatra ny fikambanam-barotra andraisan'ny fanjakana anjara, io zany le société commerciale à participation publique. Dia ny farany moa zany amin'ireo le sokajy ny vola azo ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra ireo dia ny vola miditra fanampiny, indrindra zany azo amin'ny fivarotan-javatra na vola miditra amin'ny fihetsiketsehana samihafa. Zany hoe raha ohatra ka aravintsika zany zay dia ataontsika hoe malalaka ihany ny fahazoana famatsim-bola amin'ny fampelezan-kevitra. Fa ny tena hoe tsy azo atao zany, atao hoe voarara, dia ny fisiana vola avy amin'ny fanjakana ohatra na avy amin'ireo le orinasa zay ananany fanjakana pitrabola, reny zany dia tsy afaka mihitsy andeha amatsy vola ny fampelezan-kevitra na kandida na lisitra na kandida na mpanohana ny safidy amin'ny fitsapakevim-bahoaka. Raha izay no mikasika ny loharam-bola, inona avy ireo fitsipika na lalàna mipetraka mba hoentina manara-maso ireny famatsim-bola ireny? Ho antsika eto Madagasikara aloha zany amin'izao fotoan'izao dia tsy voafetra ny vola ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra, tsy misy zany le plafonnement, fa zay vola zany ampiasainy ny kandida na ny vondrona manana tombotsoa amina safidy amina référendum ka manaja ilay voalazantsika teo misy loharanimbola zay ara-dalàna zany ny tanysaintsika teo dia efa azo ekena zany zay. Fa na izany tsy zany, anisan'ny zava-baovao tao amin'ireo le lalàna fehizoro nolanina tamin'ny 2024 ireo zany ny fanaraha-maso ny fampiasana ny vola amin'ny fampelezan-kevitra, ka ny kandida tsirairay avy amina fifidianana efa natomboka io tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika, dia tohizina zany amin'izao fifidianana solombavambaoko zao reo le mpanohana na reo le vondrona manana tombotsoa amin'ny safidy zay ho entina amin'ny référendum io reny rehetrarehetra reny zany dia tsy maintsy manendry ny atao hoe trésorier de compte de campagne na mpitam-bola amin'ny compte-ny fampelezan-kevitra. Dia io le tompon'andraikitra io zany le mpitam-bola io mandrakitra antsoratra manao an'le tenue de compte ny vola miditra rehetra, ny vola mivoaka miaraka amin'ny ohatrinina avy izy ireo iny zany no raketiny ao anatin'ny compte-ny fampelezan-kevitra. Ary io le compte io zany dia ny zavanitranga rehetra na fidiram-bola na famoaham-bola zay nisy tany amin'ny 9 mbolana
amin'le fiandohan'ny volana anatanterahana ny fifidianana enim-bolana tany aloha tany zany de tokony voarakitra ao anatiny zay lay compten'ny fampelezan-kevitra zay de io le compten'ny fampelezan-kevitra io moa adidin'ny candidat na lisitry ny candidat na ny vondrona manana tombotsoa amin'ny safidy amin'ny fampelezan-kevitra no mametraka izany any amin'ilay antsoina hoe commission de contrôle du financement de la vie politique na ny vomiera misahana ny fanaraha-maso ny famatsim-bola ny fiainana ara-politika telo volana ao anatin'ny fepotona telo volana zany aoriny ny famoahana ny vokatra raikitra amin'le fifidianana zay zany le fepetra zay apetraky ny lalàna amin'izao fotoana zao ahafahana zany manara-maso an'ireny le fampiasam-bola amin'ny fampelezan-kevitra reny. Napetraka amin'ny fitsipika mba isiany fitoviana eo amin'ny samy kandida. Samy hafa ve ny fanantanterahana fampelezan-kevitra eny andrenivohitra sy tontolo ambanivohitra. Ny raharaha-pifidianana amin'ny ankapobeny de ny fampelezan-kevitra manokana de miainga amin'ireo le rijanteny didy amandalàna samy hafa zany ny fitantanana azy ary ireo le lalàna reo dia miatra manerana ny Madagasikara ho an'ny rehetra zany. Io zany tsy misy fanavahana io na ambanivohitra na andrenivohitra na ny aty amin'ny renivohitra aty Antananarivo sy ny any amin'ny faritra hafa tsisy fanavahana le izy. Fa rehefa jerena ndray kosa de amin'le fanatanterahana azy de miankina amin'le zava-misy any amin'ireny toerana samy hafa reny satria raha ohatra zany tsika zao iresaka ny voalaza lalàna ihany hoe ny andininy faharoa amby sivifolo ao amin'le lalàna fehizoro momba ny fitondrana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka de mamariparitra ireo le fitaovana samy hafa entina manao ny fampelezan-kevitra na ny moyen de campagne. Ny voasoratra ao zany de hoe azo atao zany amin'izay le fampelezan-kevitra zay ny fivoriana pahibe maso, ny matso na défilé zany, ny mpanotrona na ny cortège, ny famorina na ny rassemblement, ny dokam-barotra amin'ny haino aman-jery na antsoratra ihany koa na ny elektronika. Eo ihany koa zany ny asa mandraraha rehetra hafa zay mikendra n'izay le hoe fanohanana na ny fifidianana ny mpifidy an'ilay candidat na ny safidy amin'ny référendum zay moa zany mitanjona amin'le fampelezan-kevitra. Reny zany de ao anatin'le fitaovana ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra avokoa ka miankina amin'le toerana samy hafa hoe mety misy ane zany toerana eto amin'ity Madagasikara tia ny onjam-peo ohatra zany ny toy izao ampiasaintsika zao tsy misy any amin'le toerana de ny dikany zany amin'ny fomba hafa nanaovan'le fampelezan-kevitra. Amina toerana hafa ihany koa zany de mety mahavantambantana kokoa an'le platsaka hofidiana na ny mpanohana ny safidy amin'ny référendum ny manao fampelezan-kevitra amina fomba hafa zay hitany fa metimety arakaraky ny stratégieny zany io arakaraky le toerana misy any amin'ny faritra zay irotsahany anaovana fampelezan-kevitra de safidiny malalaka moa zany zay. Azo lazaina ve hoe efa niova fomba fisainan'ny olom-pirenena manoloana ireny tolotra madinidinika omena azy ireny mandritra ny fampelezan-kevitra? Amina fifidianana dia ny hevitra zany no tokony hitsarany ny mpifidy ny candidat anankiray na lista candidat na ny safidy zay atolotra amin'ny référendum zay zany no tokony ho izy. Marina fa misy tokoa zany manao an'ireo le tolotra samy hafa any amin'ny mpifidy de anjarany tsirairay avy anjaran'ny olom-pirenena tompona andraikitra no mamakafaka mandalina an'ireny le tolotra reny hoe mety manana endrika fividianana azy ve le izy sa tsika moa manana fomba ihany koa tsika eto Madagasikara eto isaky ny faritra mety ho fankasitrahana fa de anjarany zany no mijery an'izay ary io moa zany mahazava-dehibe ny fanabeazana ny olom-pirenena momba ny raharaha-pifidianana satria raha ataontsika hoe voabea matotra ny mpifidy malagasy de ninonina tolotra mety ho atao eo zany de any amin'ny hevitra no ifampitsarana any amin'ny fifidianana. Raha oharitsika amin'ny zava-nisy teo aloha ny tenako manokana zany de mahatsikaritra hoe misy fivoarany zay le fahamatorany mpifidy malagasy zay satria raha horaisika fotsiny ohatra zany tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo aty am-boalohany zany tsika de ohatrany mahita amin'le fahamarony le candidat mahita zany fa
ohatrany de tena misavorovoro korotana be le raharaha-pifidianana rehefa nandeha ny fifidianana natao ny fanisana ny vato de hita ihany hoe efa manana zay heviriny lay malagasy tonga zany de lasa misy vondrona mpifidy eo mitovitovy hevitra manoloana andreo le kandida. Rehefa mirotsaka misehatra tony solombavambahoaka ny olona ray manana anjara toerana lehibe ve ny fananana hoenti-manana sa ny fananana foto-kevitra tsara dia ampy azon'ny fon'ny olona? Ho amin'le zava-misy amin'izao fotoana izao ny ainatsika eto Madagasikara de ilaina foana aloha zany ny enti-manana amina fiatrehana fifidianana. De ny mpifaninana zany ny kandida na ny vondrona zay manana tombotsoa amina safidy amina referendum mialohany ny atrehany an'ilay mpifidy zany mialohany ny atrehany ny fifidianana de tokony mba efa ao zany zay enti-manana zay. Fa na izany na tsy zany dia tsy maintsy eo ihany koa ary atao lohalarana araka nambarantsika teo ny hevitra zay voizina manoloana ny fifidianana amin'ny fampelezan-kevitra azy de ny hevitra zany no hitsarana nyreny kandida sy ny safidy atolotra amin'ny referendum ireny. Ny dikan'izay rehetrarehetra zay moa zany dia mila lamina eo amin'ny zay hiatrika ny fifidianana satria akoatra ny hevitra zany de mba mijery ihany koa zay le enti-manana ahafahana manely an'izay le hevitra zay azona ny vaton'ny mpifidy. Ny zava-misy moa zany azo atao tsara ny ho an'ny mitovitovy hevitra zany ny mitambatra mba ho lasa lavitra kokoa ny hery. Ny enti-manana zany de atambatra mba ahafahana manohana hevitra mitovy ao anatin'izay le fifidianana zay. Hevitra voizina ihany moa zany fa ny ataontsika hoe ny mpanao politika, ny kandida no ataontsika hoe tompon'ny fanapahan-kevitra zany ahafahana miatrika fifidianana, ahafahana manana hery eo amin'izay fiatrehana ny mpifidy sy ny fifidianana izay. Rehefa notaniana ny olona dia mifanatsarana ny sosialy ny tena tadiaviny. Ankoatra amin'ny mampamolavola lalàna ny solombavambahoaka, azonao atao ihany koa ve ny manao foto-drafitr'asa? Ny solombavambahoaka ny andraikiny zany de eo zany ny voalohany indrindra de ny fanaovana ny lalàna. Eo ihany koa zany ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny gouvernemanta. Ireo zany no ataontsika hoe asa andraikitra miandry ny solombavambahoaka. Ka rehefa ho tonga zany ny fampelezan-kevitra na efa solombavambahoaka zany reo le kandida tamin'ny fifidianana reo de tsy tokony ataony ambanin-javatra aloha zany zay le iraka zay ampanaovina azy amin'ny maha solombavambahoaka ny Madagasikara zay. Ny akoatr'izay de misokatra ny adi-hevitra satria rehefa jerena tokoa zany lasa dinodino zay lay andrasana amin'ny solombavambahoaka zay fa lasany amin'ny fanaovana ny asa soa ny solombavambahoaka, any amin'ny fanaovana ny lalana, ny fananganana ny tobi-pahasalamana hoe ratsy vesa azo ekena zay le lafin-javatra zay de ny everiko ho an'ny tena manokana de rehefa hiatrika ny fifidianana zany sika de tokony apetraka amin'ny fijery tokony ho izy aloha zany ny mpifidy reo hoe inona marina moa zany ny andraikitra ny solombavambahoaka de avy amin'ny alalan'izay no ahafahany mifidy an'ireo le solombavambahoaka hoeny amin'ny lapany tsimbazaza. Ny akoatr'izay moa zany de manaraka eny ihany zay mba mety ho anjara biriky satria rehefa notaniana moa ny kandida solombavambahoaka de manamarina zany zay le fihetsin'izay am'le hoe asa soa tsisy lalàna mandrara ny fanaovana asa soa fa le mety hoe fampiviliana anazy hoe famadihana ny hevitry ny asan'ny solombavambahoaka lasa mandiso ihany koa zany ny fanapahan-kevitra ny safidin'ny mpifidy amin'ny fotoana anaovan'ny fifidianana zay ngamba ny tokony ho soroana. Alaviro ny tsao amagnino ny zavatra genao agao ny vaovao marina ao amin'ny trambokala alerte PEV Madagasikara. Eto no mifarany ty fandaharantsika ity. Ny tsara ho fantatra manodidina ny fitsapahan-kevim-bahoaka sy ny fampelezan-kevitra mandritra ny fifidianana solombavambahoaka, izany no voaboasantsika teto. Isaorana Andriamatoa Rakotondrasaka fanomezana espere, mpampiaka-teny Seny,
ny radio mpiaramiasa amin'ny coalition des radio ny teknisianna ikirakira amin'ny feo ny tena kosa manao velomanao amin'ny fandarina manaraka indray veloma tompoko farimbona fandarana mivokarin'ireo radio mivoiny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona ny tetika PEV Madagascar dia toanan'ny ICSP sy vondrona européenne mpiara-miasa ekesa Madagascar, coalition des radios, KMF Cnoé, Liberté 32, AU Projet.